faly miarabanao indray raha tamin'ny vidéo teo aloha tsika dia nijeren'ireo olona zay tsy mivaky loha zany fa miatehatra amin'ny teny fampanantenana zay ivelan'ny tontolo manodidina azy dia zay le nilazaina hoe makafanan'Andriamanitra. Androany kosa tsika hijeren'ireo olona ampaheren'ireo olona zay matahotra fadiran'ovana mihitsy amin'izao fotoana izao dia izahantsika ny ampahery azy any tanitsika moa makristianina dia hoe miaina ampilaminana, miaina ampiadanana na inona toe zava-misy zay lalovana. Ka ny andiny soratra masina izay fampaherezantsika ao anatin'izany dia ny Jaona voalohany 4:7-7 ka hatramin'ny 7:7. Jaona voalohany 4:7-7 ka hatramin'ny 7:7 manao hoe izany no ahatanterahany fitiavana amintsika mba hananantsika toky amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy sika eo amin'izao tontolo izao tsy misy tahotra ao amin'ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka dia mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana isika ty satria izy ny tiantsika voalohany. Zay zany ny andiny soratra masina ho jerentsika nitondrantsika azy dia jerentsika aloha ny atao hoe tahotra rehefa izay dia jerentsika indray ny fitiavana azy ireo no teny miverimberina ao anatin'ity teny ity dia farantsika hijeren'izay hoe ahoana ny fomba andresena ny tahotra. Fa mialohan'izany rehetrarehetra zany aloha dia azadinoana ny manao j'aime ny page-tsika raha ao amin'ny Facebook ianao ary raha amin'ny YouTube kosa dia azadinoana ny manao j'aime dia avy eo misabone amin'ny Facebook amin'ny YouTube zany mba dia ahafahanao mahazo ny vidéo rehetra ataon'ny gasy mahay mamaky baiboly. Izay no hoe lafa hiditra amin'ny tahotra amin'izay ary tsika ny andininy fa 7 ny tena miresaka ny tahotra zany hoe tsy misy tahotra ao amin'ny fitiavana fa ny fitiavana tanteraka dia mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Ny tahotra zany dia anisan'ny toe-po-pahazo ny olombelona, maha-olombelona ny olombelona mihitsy ny tahotra ary izay no anisan'ny verimberenana ao anaty baiboly ny teny hoe aza matahotra satria tena mpahazo antsika io tahotra io zany amin'ny lafiny indray izy misy mahatsara azy satria ny tahotra dia mampitandrina atsika amin'ny loza mahatonga atsika tsy hanaonao foana ho sahasaha foana dia misy any ny lana ny tahotra zany mba hatonga atsika hitandrina. Fa na izany ara ny tahotra ihany koa dia amin'ny ankapobeny dia zavatra foron'ny saina fotsiny, imagination ozy ny fitenenana zany hoe zavatra mbola tsy mitranga akory dia efa eritreretintsika efa mieritreritra zavatra ratsy sy mafy be sahaditsika nefa mbola tsy tonga akory lay lozana le zavatra mitrangana miatra dia zay no mahatonga ny olona matahotra matetika satria ny sainy no mamorona n'izay tahotra zay ao anatiny. Dia ny tahotra koa dia avy amin'ny toe-javatra tsy voafehy, any hoe misy zavatra tsy fantatrao hitranga ao aloha ao, misy zavatra tsy fantatrao hitranga amin'ny hoavy dia matahotra ianao tsy voafehinao le izy ohatra mampatahotra amin'ny alina zany maizina dia tsy tena afaka mahita tsara ianao, tsy tena afaka mahafehy ny zavatra misy rehetra dia miteraka tahotra le izy tiatsika ho fehezina avokoa ny zavatra rehetra ka raha vao misy zavatra tsy voafehintsika dia mampatahotra atsika. Fa misy ihany koa nefa ny tahotra tena no ny fahitana ny zava-misy manodidina dia miteraka tahotra ihany koa le izy hoe sao dia za, sao dia harary sao dia ho faty sao dia hiatra amin'ny fianakaviako zany, sao dia hiatra amin'ny olona akaiky amiko zany, sao dia hiatra amin'ny manodidina na olona fantatro zany, sao dia tsy ho zakako ny hiatrika sy hiatrika an'izany zavatra mitranga zany dia zany rehetrarehetra zany dia miteraka
tahotra ao anatin'ny olona avokoa ny fieritreretana an'izany. De i olona zay zany atao amin'ny andininy fahavalo amby folo hoe mampahory ny tahotra. De milazantsika azy amin'ny fiteny mahazatra atsika hoe miparalize atsika ny tahotra, zany hoe rehefa matahotra ianao de tsy mahetsika, tsy afa-metsika, mitobotoboka be ny foa, lasa ohatran'ny sepotra zany, mila miaina mafy be mihitsiny rehefa eo anatrehan'ny tahotra. De indraindray raha tsy mahetsika mihitsy te hiantso fa tsy afaka miantso, te hetsika fa tsy afaka hetsika, tsy afaka manao zavatra intsony eo anatrehan'ny tahotra. Rehefa tena zay le lazaiko hoe fadiran-novana amin'ny tahotra loatra, dia na ny saina raha tsy afaka mieritreritra sy mandanjalanja intsony fa dia ampahorin'ny tahotra. Ka indraindray efa mafy ny zavatra misy, fa lasa doble le zavatra mafy miatra no le tahotra fotsiny, dia na tokony vo ioarana ary le zava-mitranga de lasa tsy vita mihoatra azy satria fehezin'le tahotra, paralizen'ny tahotra ny olona. Ary ny anankiray moa zay ambara ny dokotera na ny psychologue na ny dokotera tsotra na ny mpandinika ny développement personnel aniza de milaza hoe mampihena ny hery fierovana ny tahotra. Raha ohatra hoe ka virus zany de tokony tenatsika ihany no afaka manohitra azy, ary na afaka manohatra raha misy sasany moa marefo de tsy afaka manohatra, mila mitandrina, fa misy na afaka manohatra raha ny toe-batana. Rehefa mavesatra loatra ny tahotra dia tsy matohatra tsony satria malemy sy matahotra ary tsy mahetsika hatramin'ny antivirus ny hery fierovantsika ao anatin'izany. De zay mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe mampahory ny tahotra, ary zay matahotra hozy izy de tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka dia mandroaka ny tahotra. Ny tena tiany ho resahany eto anefa amin'ny andininy fafito ambin'ny folo de zao hoe le tahotra tena resahany eto de le tahotra amin'ny andro fitsarana. Io ny tahotra lehibe indrindra satria rehefa amin'ny andro fitsarana tsika ny tsy tafavoaka dia fahaverezana mandrakizay no miatra atsika, ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe aza matahotra zay mahafaty ny teny, fa matahora izay mahafaty ny aina ka manary azy any amin'ny ny fanahy zany, manary azy any amin'ny afo be. Zay le tena mila atahorantsika. Raha voafehy atsika zay tahotra ny afo be zay dia afeny tahotra rehetrarehetra, ny tahotra fahafatesana, ny tahotra rary, ny tahotra anana fahoriana amin'ny havana sy ny rehetrarehetra tsika, fa anana fahatokiana amin'izay zavatra zay. Ahoana no fomba atao zany andresena ny tahotra? De hitatsika teo ny teny momba ny atao hoe fitiavana. Verimberina teo izy mitovy amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ihany ny lazainy ny andininy fahafito ambin'ny folo, fa ny fahafito ambin'ny folo izy zany ataotsika hoe pozitiva, de ny fahavalo ambin'ny folo izy negatif. Fahafito ambin'ny folo de zao lazany hoe izany no hanatanterahana ny fitiavana amintsika mba hananatsika toky amin'ny andro fitsarana. Io le nresahantsika teo, mba hananatsika toky amin'ny andro fitsarana, fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo zao. Tsy misy tahotra ao amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka de mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra, fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Dia hitatsika fa miverimberina zany ny resaka tahotra sy ny fitiavana, satria ireo zany dia mifanohatra. Ny manohatra ny tahotra dia ny fitiavana, ary ny manala ny fitiavana dia ny tahotra ihany koa. Dia mila haitsika izy anankiroa eto. Fa inona le fitiavana zay resahany io tsy le fitiavana mahazatra atsika akory. Le fitiavana mahazatra atsika dia iny le antsoina hoe paoma sary fotsiny. Le fitiavana eto amin'izao tontolo zao le tahaka zao hoe manana fahatsapana mahafinaritra ianao rehefa misy zavatra na misy olona tianao, ary tianao ny olona ray rehefa ohatra ka manomeza ilainao iny olona iny, na ohatra ka manao zay sitraponao le olona, dia tianao le olona zany. Ary ny fitiavana mahazatra ihany koa de tahak'izao hoe rehefa le mahafinaritra ny fiarahana sy ny fifandraisana dia averinao foana ny mifankatiava ihany raha mbola velinaina sy ny sisa rehetra,
fa raha vao misy ny olana kely dia tsy fampiteny mifanaratsy sy ndretraretra no atao dia efa foviana ny iraina foana ny mifankatiava ihany fa tsy mety tanteraka fa de iraina hoe foana hoe mifankatiava ihany fa tsy vita ny manatanteraka azy. Iny le fitiavan'olombelona le tsapatsika le mahafinaritra atsika iny dia iny paoma fotsiny ihany. Zay ny filazan'ny gasy mahay mamaky baiboly azy hoe paoma. Ina moa ny paoma? Ny paoma dia sary dia asehon'Andriamanitra iainantsika olombelona afahantsika mahita n'ilay tena fitiavana avy amin'Andriamanitra. Fa ny fitiavana zay resahany eto dia lay fitiavan'Andriamanitra, lay fitiavana avy amin'Andriamanitra, lay teny hoe agape, io lay fitiavana verimberiny eto amin'ity 17 ka hatramin'ny 810 io zany fitiavan'Andriamanitra, fitiavana avy any amin'Andriamanitra, fa fitiavan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra, fitiavan'Andriamanitra voalohany indrindra, dia avy eo fitiavana ny olona ihany koa amin'ity Jaonina 1:4 izy dia miresaka an'izany. Io fitiavana io zany no mandroaka ny tahotra. Io no mandroaka ny tahotra, fitiavana avy amin'Andriamanitra. Raha te hijery lalala kokoa amin'ny fitiavana io atsika dia ny 5:12 izy miresaka eo ambony kely teo zany hoe ary isika dia mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana ary zay mitoetra amin'ny fitiavana no toetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Misy fifampidirana mihitsy zany eto amin'Andriamanitra sy ilay olona. Rehefa mitoetra ao amin'ny fitiavana ny olona dia mitoetra ao amin'Andriamanitra dia Andriamanitra koa ao amin'ilay olona zany tahaka ny rano éponge ao anaty rano dia misy éponge ao anaty rano fa misy rano koa ao anaty éponge dia ohatr'izay mihitsy tsika sy ny firaisana amin'Andriamanitra zany le Andriamanitra fitiavana. Dia zay le mahatonga antsika miteny hoe fitiavan'Andriamanitra io, fitiavana avy amin'Andriamanitra io fitiavana io. Ny tapany voalohany izy miteny hoe isika mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Andriamanitra dia fitiavana ary zay mitoetra ao amin'Andriamanitra dia amin'ny fitiavana mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Zava-dehibe le teny hoe mahalala eto. Ny teny hoe mahalala eto dia mazava ho azy araka ny hitantsika sy fantatsika dia mila mahafantatra aloha zany tsy mila mino hoe mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra sy mino hoe Andriamanitra mihitsy dia fitiavana. Lay agape io zany nresahantsika teo. Fa ny fitiavana ihany koa, ny mahalala ihany koa dia misy resaka fitiavana ao. Satria ny olona mpifankatia dia mifampiantso hoe malala. Dia fitiavana mihitsy ilay malala zany ka ny olona malala dia tia. Rehefa fantatrao fa tsara loatra io Andriamanitra io mazava ho azy fa tianao io, tsy maintsy miainga amin'izay izy, tsy maintsy miainga fahalalànao azy aloha zay vao tianao izy. Dia rehefa tiana ihany koa dia misy firaisana ao anatiny. Ny atao hoe mahalala zany dia miray amin'Andriamanitra ary io le lazainy eto hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Izay haitsika tsara ny amin'ny tenin'ny Marary rehefa nilazain'ny Enjely izy hoe hananjalaka dia izy hoe ahoana no hatanteraka izany fa tsy mahalala lahy aho. Zany hoe mbola tsy nanao firaisana tamin'ilay lahy ny dikan'izany ny mahalala zany dia misy hoe mahafantatra, misy hoe tia ary misy firaisana fitiavana dia misy firaisana ao aminy. Dia izay no lazaintsika mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra. Dia io le lazain'ny 7:12 teo aloha hoe ny amin'izany ozy izy no hanatanterahany fitiavana ny amintsika. Lasa tanteraka ny fitiavana rehefa mahalala an'Andriamanitra tsika, zany hoe mahafantatra azy tsika, tia azy tsika ary manana firaisana aminy tsika dia tanteraka ny fitiavana. Manana fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia izay no mahatanteraka ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Raha mbola hijerentsika indray hoe ahoana le hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra. Dia io moa le lazaina foana matetika rehefa mariazy dia raisina ny teny hoe fitiavana satria hoe mifankatia izy roa dia avy amin'Andriamanitra ny fitiavana dia zay ity dia zanak'Andriamanitra sy ny rehetrarehetra. Fa ny tena atao hoe mitoetra ao amin'Andriamanitra, manana firaisana ao amin'Andriamanitra dia ny 5:10 teo na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Manazava ny 5:12
hitantsika teo ihany a izay zavatra hoe ahoana le manaiky hoe zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ny atao hoe manaiky hoe zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy dia tsy filazana fotsiny hoe eny zanak'Andriamanitra izy, fa ny finoana sy ny fanekenao mihitsy hoe ilay Jesosy Kristy io dia Andriamanitra zato isan-jato, lay zanaka ao amin'ny trinité telo zay iray. Zay a io Jesosy Kristy io Andriamanitra, ary amin'ny maha-Andriamanitra azy a zay tonga olombelona, tonga anofo tetỳ ambony tany a, dia na dia olombelona zato isan-jato koa ary Jesosy Kristy io dia tsy nahalala ota, tsy nanana ota, tsy nanota mihitsy. Dia fantatsika nefa fa fahafatesana ny tambon'ny ota, Jesosy Kristy tsy nanota mihitsy, noho izany tsy mendrika ho faty izy. Fa raha ohatra izy ka maty eo amin'ny hazofijaliana dia noho ny fahotako, noho ny fahotanao no nafaty azy teo amin'ny hazofijaliana, fa tsy noho ny fahotany akory, satria tsy mendrika ny ho faty izy. Izay ny manaiky hoe noho ny fahotako no nafaten'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana, zay ny atao hoe manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy, ary zay no manana firaisana amin'Andriamanitra, manana firaisana amin'ny fitiavana. Ny fanekenan'i Jesosy Kristy maty ny solo aty eo amin'ny hazofijaliana, satria izy tsy manana ota, satria izy tsy mendrika ho faty, dia ny atao hoe manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy ihany koa zany dia ny manaiky hoe nitsangana tamin'ny maty izy. Andriamanitra velona le Jesosy Kristy izay arahantsika sy inoantsika, fa tsy sanatria razam-bazaha akory, fa Andriamanitra velona io nitsangana tamin'ny maty ary dia miaraka amintsika manome fitiavana antsika sy manampy antsika handroaka ny tahotra izany rehetrarehetra zany avy eo izy miakatra any an-danitra eo amin'ny voninahitra Andriamanitra, eo amin'ny tanàna kavanan'Andriamanitra izy ankehitriny mifona ho antsika, ary mbola ho avy indray hitsara ny velona sy ny maty. Zay le natonga le resaka fitsarana tery. Ka raha ohatra mino an'izay ianao dia ny olona mino an'izay zany no tsy matahotra amin'ny andro fitsarana, ary raha vao tsy matahotra tsika amin'ny andro fitsarana dia ny zavatra etỳ an-tany mety hampatahotra kely antsika fa tsy hampiorooro antsika ny zavatra etỳ an-tany, satria ny fanjakany Jesosy Kristy io dia tsy azo hampioroorona mihitsy satria maharoaka ny tahotratsika. Dia tsotra kely zany ny atonga an'ilay izy hoe ahoana moa mandroaka ny tahotra rehefa manana firaisana amin'ny Jesosy Kristy tsika. Ny zazakely anankiray rehefa matahotra, ny olona rehetra rehefa matahotra dia mila présence, mila olona hafa miaraka aminy izy, dia matoka na dia atao ara hoe tsy mafy be ara le olona miaraka aminy dia fa manana antoka izy. Fa itsika kosa ilay Jesosy Kristy no mitoetra ao amintsika, ilay Andriamanitra no mitoetra ao amintsika, ilay tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy atỳ an-tany mitoetra ao amintsika, miaraka amintsika, momba antsika, dia izay tena manala ny tahotratsika, manomboka ny tahotra ny fitsarana hatramin'ny tahotra rehetra izay mitranga na aretina na fahafatesana na inona na inona. Ka zay zany ny andresena ny tahotra, ny ambarany dia hoe isika aty satria izy mity antsika voalohany. Le fitiavana mandrehaka ny tahotra eto le tsy hoe fihezana ity an'Andriamanitra akory, satria zay lazay tsy zay akory, fa lay mitoetra ao amin'ny fitiavana, le fitiavana avy amin'Andriamanitra hoe isika aty satria izy mity antsika voalohany. Ny mitoetra ao amin'ny fitiavana zany dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, manana firaisana amin'Andriamanitra 420 ora sy ao anatin'ny 420 ora. Dia io lazay ny rihany andin'ny 10 ao amin'ny Jaona voalohany toko 4 ty ihany hoe ny fitiavana ane dia izao hoe tsy le nitiavantsika an'Andriamanitra na izahantsika mity an'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika izy mity antsika voalohany, dia izy no manome fitiavana antsika. Ahoana ny fitiavana antsika voalohany? Fony mbola mpanotsika dia naniraka ny zanany izy ho avitra noho ny fahotantsika. Zay ny fitiavana. Tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa nitiavany antsika ka ny rahany zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Rehefa eketsika izay fitiavan'Andriamanitra zay izy mity antsika voalohany, tsy ny andrentsika ho tsara izy, tsy ny andrentsika ho vavaka izy, tsy ny andrentsika ho mendrika izy zay vao nity antsika, fa fony mbola mpanota isika dia fa nity antsika izy naniraka ny Jesosy Kristy faty noho ny fahotantsika. Dia izay no manome fitiavana antsika ahafahantsika mandroaka ny tahotra, izay no manome firaisana amin'Andriamanitra amintsika, dia rehefa miaraka amin'ny faran'izay mafy indrindra eto ambonin'ny tanysika, satria lehibe ny ao anatsika noho ny eo amin'izao tontolo izao,
dia mandroaka ny tahotra zay no manala ny tahotra ao anatsika ka dia amaranantsika azy misy andinitsoratra masina vitsivitsy reto afahantsika mahita ny fiarahan'le hoe aza matahotra sy ny vokatra zay ahoana ny tonga atsika tsy matahotra dia noho ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, ny fitoerantsika ao amin'Andriamanitra, ny firaisantsika amin'Andriamanitra, zay no manala ny tahotra rehetra. Fa atoko faraka amin'ny 7:10 dia zay lazay aza matahotra ianao fa momba anao io le miaraka aminao aza mierikerika foana fa izany ho Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao mahavita mamonjy atsika io Andriamanitra io eny ny tantananao amin'ny tanàna ny fahamarina koa mahery mamonjy ary mampahery ho Andriamanitra io miaraka amintsika foana. Ny 7:7 dia ohatr'izay ihany koa lazay aza matahotra fa momba anao ny fiarahana amin'Andriamanitra ny mandroaka ny tahotra rehefa mintsika matoky fa miaraka amintsika eo foana Andriamanitra dia mandroaka ny tahotra zany tahotra ny fahafatesana eny tahotra ny fitsarana sy ny afobea dia voaroakan'izany tahotra zany avokoa. Josoa toko voalohany 9:7 efa nandidy ianao va ko mahereza sy matanja aza matahotra na mivadi-po fa momba anao ny tompo Andriamanitra ao amin'izay rehetra alehanao. Tanareo miaraka foana le hoe aza matahotra sy le hoe momba anao aza mivadi-po ozy ny tenin'Andriamanitra. Be dia be ny tsoratra masina milaza an'izany fa zay ny raisitsika dia ny amaranantsika azy ny 9 farany vokatra izay fiarahan'Andriamanitra amintsika zay dia zao ny lazay na mafy ary ny zavatra lalovantsika ary tsy azo dina tsitsy zany tsy hoe tsy miraharaha ny zavatra misy eto ambony tany fa ny zavatra lalovantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsika akory fa matoky an'ilay Andriamanitra zay momba atsika miaraka amintsika dia afaka ny tahotra. Salamo 10:12 hoe dia hifaly zay rehetra mialoka aminao iovy mandrakariva izy hiaro azy ianao dia ho ravoravo aminao ireo zay tia ny anaranao. Ele hoe zay mitoetra ao amin'ny fitiavana mitoetra amin'Andriamanitra dia mandroaka ny tahotra. Dia misaotra anao naharitra hatramin'ny farany raha nasoanao zay video zay dia azarao ho amin'ny hafa ary koa raha te hifandray aminay ianao te hanohana anay ianao hampandroso hatrany asan'Andriamanitra zay atao dia aza misalasala ny antsony 034 07 867 26 fa vonina hifandray aminao izay 034 07 867 26.